Viva 98.8. Azavy fandarina eto mionjam-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny rora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena ngamba apitaitsika aloha ny akombavao misongadina amin'ny akapobeny larobia ambony loha hita faty ilay lehilahy nanaovana ombay mitady eo amin'ny fiambenana ny finoana samy hafa ny endriky ny tafika masina isam-piangonana kitra lalao ara-piralahiana ifanandrina amin'ny Maroka ny Barea sarimihetsika mijanona ho vadinasa ny sinema ho an'ny mpisehatra sasany olan'ny famatsiana ampitaina any amin'ny fokotany ny ora fitsinjarana rano mitsombadika ny rasa notorian'ny Roly Mercia Ilantora Kotomanga Mamra Vatomanga Dinandremaoly mbola ao anatin'izay akombavao izay ihany tsika fiankinando amin'ny FMI afatrosa i Namibia sy Mozambika mba ahoana kosa ny amin'ny Madagasikara Gendarmerie Pirenena andraisana fepetra entitra ireo olony miovipefy ary amaraparana izay akombavao izay tsika ry mpiaino ajaina lehilahy hita faty teo an-tokotany pasana tapaka ny tanany iray ny momban'ny Henri Laurent Rajason teny amin'ny paka hitory ireo nambarany fa tao ambadiky ny fanagadrana azy mbola ao anatin'izay vaovao misongadin'izay ihany sika ry mpiaino ajaina izay vaovao misongadina ka zay ny vaovao misongadina nentina amintsika ry mpiaino ajaina makasitraka makatelina indrindra tompoko fa makafakana fo ihany no entintsika dia hiditra ianareo hisehatra amin'ny antso Antarby rehefa avy eo averiko ihany ny larana aloha dia n'izao dia mba samy mitahiry tsara tsika ny 034 07 009 88 034 07 009 88 ary ny anakay ny 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo larana roa zany no hidirantsika ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday izay ety am-piandohana koa dia tenena hoe malalaka ny faneho-kevitra ao anatin'izay miampy an'izao famakafakan'izao raha misy hevitra tianareo entina ihany koa ao anatin'izay fa tsy diso tamin'ny famakafakansika ry mpiaino ajaina rehefa nydinihana satria misy zavatra tsikaritra zany hita ary mifanindry an-dalana ary nitondrotsika amin'ny famakafakana fa rehefa hita le izy dia hoe tafiditra tao anatin'izay hoe ray lalana zany ilay faneho-kevitra goavana na eo anivon'ny raisam-pirenena na ny eto anivon'ny eto anatiny eto amintsika anisan'ny tondra fanambarana zay ngamba nitondrantsika azy voalohany nitondra fanambarana nitondra teny ny avy eo amin'ny FFKM mombamomba ny toetra ara-pirenena na ny ara-politika sosialy toe-karena io sy ny eny anivon'ny fiarahamonina efa tamin'ny 17 avril io fa nareo moa no niteny hoe mba havereno ihany satria ohatra mifandray ny famakafakana nentina tao anatin'izay dia hoentintsika aloha zay
fanambaran'ny FFKM zay momba ny zava-misy sy ny zavatra tiany ambara mahakasikasika ny fiainam-pirenena rehetra amin'ny ankapobeny zany andeha hoarahantsika zay teo ny lehiben'ny FFKM no teniny Andriamatoa Samuel John zay nitondra an'izay fanambarana goavana izay teo anivon'ny olo-pirenena rehetra zany netin'ny FFKM hoarahantsika avy hatrany arzay. Fanambarana dia raha ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Ry vahoaka malagasy ry kristianina avana. Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra araka ny filazantsara ny Mateo 5:1-5. Ho aminareo any ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiangonana amin'ny fanahy masina. Miara-miaina ny zava-mitranga sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny isika, izay mampanahy sy miteraka savorovoron-tsaina eo amin'ny samy malagasy. Matsapa ny fiangonana, fa tandinondoza ny fihavanana, izay sotoavina fototra mampiray ny malagasy. Misesesylany manko ny fianjanana ara-tsosialy sy ara-politika, ny fiantsina amin'ny alalan'ny teny sy ny haino aman-jery ary ireo tambajotra sy erasera samihafa, izay mikendry fampisaraham-bazana ny samy mpiray-tanindrazana ary isan-daniny koa nefa ny fahantana izay mbola mahazo ny maro. Amin'ny mampaminany sy mpitilin'ny fiangonana eo anivon'ny firenena dia tsy afaka ny angina sy taza-potsiny manoloana izany ny FFKM, koa dia manao zao fanambarana izao ho an'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Voalohany, aoka tsahatra ny teny mandratra sy ny fihetsika mampisara-bazana, fa tsy misy fanoloehana maharitra eto raha tsy misy ny fandriampahalemana sy ny firaisan-kina. Fa miantso ny mpitondra sy ny olo-pirenena rehetra ny FFKM mba hitandro izany amin'ny fandavana ny fankahalana, ny herisetra amin'ny teny ary ny fiantsiana rehetra. Manoloana ny fiparitany ireo vaovao tsy marina, ahitana fanakorontanana sy fampiantsiana ary fianjanana ara-pifandraisana. Dia ilaina miverina amin'ny fahamariana isika, satria ny fahamariana irery ihany no manandratra ny firenena. Ko miantso ny rehetra ny FFKM mba hiteny ampahendrena, tsy hanaparitaka lainga fa mba handalany marina ary hanaja ny asiny hafa amin'ny teny sy ny atao. Ny fahantrany efa lalim-pakamahazo ny akamaroany vahoaka dia manitsakitsaka ny hasiny maha-olona ary ambarana efa elika eo anatrehan'ny firenena sy ny mpiara-pelona ny fanodikodonana ny harem-pirenena sy zary olombitsy no mikoka izany. Ko manentana sy mampahery tompon'andraikitra ny FFKM mba hanatanteraka ny adidiny amin'ny fahitsiana sy ny mangarahara ho fiarovana ny marefo sy ny fampanotrona ny soimbonana ary asa ampahamarinana. Ho mantsa soratra masina, mianara manao ny tsara, katsao ny rariny ary arovy ny ampahoriana araka n'izay atoko voalohany 1:17. Manan-karena amin'ny fahasamihafany Madagasikara, nefa tsy tokony fototry ny fisaratsarahana izany. Koa na samihafa fiaviana aza ny mpiray monina, dia vahoaka iray ihany ny malagasy. Manan-tantara iombonana sy ho avy iaraha mizotra. Koa aoka ho alavirina ny fanararaotana ny mahasamihafa ara-poko na ara-paritra sy ny fampiasana ny fahasamihafana ho fitaovana ampisarahana. Fifafoin'Andriamanitra ho nosy ity Madagasikara ity. Izany dia miara-miaika isika fa mbola marary mafy ny firenena ka mila fitsaboana sy fanasitrahana namaika. Voalohan'izany, fandraisana andraikitra. Ny FFKM dia mbola manamafy hatrany ny fahavonona sy ny fanoloran-tena. Anohana ny dingana rehetra ho fanasitrana nareo ratra na velan'ny tantara ary fanorenana vaovao indray ny firenena izay miorina amin'ny sotoavana malagasy ary azavain'ny filazantsara, fihavanana, ny asina maha-olona ary ny fanantenana, ny fikekeloka, ny fibebahana, ny fahamarinana, ny fihavanana araka ny foto-kevitry ny katray fa izay fanjoroana hatramin'izay. Araka izany, ny FFKM dia hanatanteraka fihaonam-be ny 7 Mey 1924 hatramin'ny 1 Mey 1924 avy izao izay tanterahany teto Antananarivo.
andiniany fiainana anatiny sy ny fiainam-pirenena amin'ny mampanomany sy mpitily azy eo anivon'ny firenena. Atao izany ho fiatrehana ireo fikaonandoha samy hafa izay mbola tanterantsika eto Madagasikara ary ohatrehan'ny malagasy mipetrana, mba hametrahana ny fitoniana ho tontolo ny fikaonandoha-pirenena mba hisian'ny fifampiresahana ankitsipo sy mampandroso. Tiana iny manamarika fa ankoatry ny fanompoam-pavahana natao ny 10 Desambra 2024 teny amin'ny CCI Vato, dia tsy nisy nandraisainy fefikainy manjara ny fanomanana rehetra ny fikaonandoha samy hafa ireny. Manamafy hatrany anefa ny fefikainy fefatrany am-piandohana izao etsika tanterahana rehetra izao no maneho fahavonona ny tarika izany fikaonandoha-pirenena izany araka ny fanomezam-pahefana nomena azy na ny mandahy izany izay men'Andriamanitra filohan'ny fanavaozana ny Madagasikara tamin'ny 10 Novambra 2024 fanarenana iray ity firenena ity. Fitaovam-pamaranana dia miantso ny malagasy rehetra ny fiangonana ho hisafidy ny lalan'ny fiadanana fa tsy ny herisetra, ny fihavanana fa tsy ny fifandrafiana, ny fahamarinana fa tsy ny lainga, ny firaisan-kina fa tsy ny fisaratsarana, ary ny rariny sy ny fiheverana ny hafa. Miankina amin'ny safiditsika anio ny ho avy ny firenena raha ampitso. Ny fanariana ny Madagasikara mantsy dia tsy miankina amin'ny fanavaozan-dafitra fotsiny ihany, fa indrindra koa amin'ny fanavaozana ny saina sy ny fo ary ny toe-panahy sy ny fomba fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina ho an'ny vahoaka. Koa manentana ny vahoaka kristianina rehetra manerana ny nosy tsy hitsahatra hivavaka ho an'ny firenena, mba hanjaka eto amin'ny nositsika tokoa ny fiadanan'i Kristy, ka mba ny sain'i Kristy no hitarika ary ny fanahy masina nanolo-tsainantsika fiangonana, ny mpitondra fanjakana ary ny vahoaka malagasy tsy vaky folo manoloana izao fanavaozam-pirenena ka tsy haintsika hafantatra izao. Mba antsika mianakavy eny ny fiadanana teto Antananarivo nanaovana izany anio fa 30 Aprily 2024 ary dia manao simizamo filompiangoana efatra amin'ny rahalahy Monseigneur Narvel Samuel Jaune filohan'ny EM, Andriamatoa Andriamampianina Zaka Mpitandrina filohan'ny FJKM, ny pastora Denis Rakototsafy filohan'ny FLM ary Monseigneur Raoul Saint Jean de Dieu filompiangoana sy ny tena Ikara. Dia misaotra sy mankasitraka lila tokoa. Izay ny fanambaran'ny FFKM izay raraisina ny votoatin-kevitra angezandrindra dia hoe misedra olana goavantsika eto amin'ny tany sy ny firenena, fa misy ihany koa izany ny tatitra nentin'ny ONU izay hovakina amintsika izay atao hoe mitovy mihitsy, azo lazaina hoe mitovitovy fijery sy fihevitra tamin'ny FFKM ary mety mitovy fijery ihany koa amin'ny olo-pirenena manoloana mandinika sy manaraka ny toe-dara-pirenena eto amintsika. Hoentina amintsika izay any ONU izay amin'ny teny frantsay izy ity fa hoentiko amin'ny teny gasy rehefa avy eo, fa hoentiko aloha ny amin'ny teny frantsay dia avy eo hovakiko amintsika ny dikany amin'ny teny gasy dia hitondrantsika fanolo-kevitra kely rehefa avy eo ao anatin'izay. Rapport ONU 2025, une crise de gouvernance devenue structurelle à Madagascar. Le rapport annuel 2025 du système des Nations Unies, SNU, présenté officiellement le 4 mai 2026 au Galaxy Andahar, Antananarivo, décrit une situation institutionnelle particulièrement dégradée à Madagascar. Ce document de référence analyse en profondeur une année 2025 marquée par une accumulation progressive de tensions politiques et sociales et sécuritaires. Selon les Nations Unies, les institutions publiques ont montré une incapacité durable à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Cette faiblesse ne concerne pas seulement l'administration, mais également la qualité des services publics essentiels comme la santé, la justice et l'éducation qui se sont fortement dégradés. Le rapport identifie un moment critiqué entre septembre et octobre 2025, période durant
laquelle des manifestations d'ampleur nationale ont éclaté à Antananarivo et dans plusieurs grandes villes. Ces mobilisations ont été violemment réprimées par les forces de sécurité, entraînant au moins 25 décès et plusieurs centaines de blessés selon les données du SNU. Cette crise a ensuite débouché sur un changement politique majeur avec installation d'un exécutif civilo-militaire dirigé par le colonel Michael Langenerin. Le rapport insiste enfin sur 5 causes structurelles: corruption, affaiblissement institutionnel, restriction des libertés publiques, pression sur la société civile et usage excessif de la force publique. Pour l'heure, les signaux envoyés par la junte au pouvoir ne laissaient entrevoir aucune évolution positive entre les arrestations contestées et une communication autour de prétendues tentatives d'assassinat ou d'attentats dont la crédibilité interroge. La situation demeure préoccupante. Zany tatitry ny ONU zany tao anatin'izay fa vetivety mba hoentitsika amin'ny teny malagasy ihany koa, akafainy kely aritsika dia ho adikako amin'ny teny malagasy izay tatitra zay ry Piano Adjaina. Araka ny tatitra 2025 na ny 2024 navoaka ny système des Nations Unies ONU dia miatrika krizy lalina eo anivon'ny fitantanana sy ny fitondrana i Madagasikara. Nambara amin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Galaxy Andraharo Antananarivo ilay tatitra ary nanazava fa mihamafy mandritra ny taona 2020 na taona 2024 ny olana ara-politika, ara-tsosialy ary ara-piarovana teto amin'ny firenena. Nilaza ny ONU fa marefo sy tsy mahavaly ny filan'ny vahoaka intsony ny androm-panjakana maro, voakasika izany ny sehatra lehibe toy ny fahasalamana, ny fitsarana, fanabeazana izay voalaza fa nihena be ny kalitaon'ny tolotra omen'izy ireo. Tamin'ny volana septambra sy oktobra 2024 dia nisy ny fihetsiketsehana lehibe nitranga teto Antananarivo sy tany amin'ny tanàna maro. Nambaran'ny tatitra fa voafehy tamikery ireo hetsika ireo ka nahafatesana olona 520 farafahakeliny ary nahatratrarana olona 100. Taorinan'izany dia nisy fiovana politika lehibe ka napetraka ny fitondrana civilo-militaire tarihan'ny colonel Michael Langenerin araka ny ONU. Antony 5 lehibe no nanosika ny krizy: kolikoly, fahalemen'ny androm-panjakana, famerenana ny fahalalana, fanerenana ny fiarahamonim-pirenena, fampiasana hery tafahoatra ataon'ny mpitandro filaminana. Nilaza ihany koa ilay tatitra fa mbola mampanahy ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao satria mbola misy ny fisamborana hiadikevitra sy filazana fikasana hamono na fampiororona izay mampisalasala ny maro momba ny fahamarinan'izany. Raha fitinina dia mampitandrina ny ONU fa raha tsy misy ny fanavaozana lalina sy tena mahomby eo amin'ny fitondrana sy ny rafitra dia mety mbola hiaratsy ny krizy eto Madagasikara. Zay zany ireo tatitra nentintsika tamin'ity androany ity ambava homana ampomeritreritra ary zay nataoko hoe mifanindry an-dalana ny fijerin'ny FFKM sy ny fijerin'ny ONU zany fijerin'ny olom-pirenena ihany koa manaraka ny toe-draharaha-pirenena misy eto amin'ny tany sy firenena. Nitondra famakafakana maro tsika mahakasika an'izany seo rehetrarehetra zany teto amin'ity fandarana okazavy ity ka eto hijoroana hoe tsy diso tamin'ny famakafakana izay nentintsika ary Piano Adjaina tao anatin'ny seo maro samihafa tamin'ny ataontsika hoe teny feno fanajana, teny tao anatin'ny hoe fampitana
araky ny tokony ho izy tsy nametrahana fankalana an'izy na fankalana an'izy fa niara-niondrika sy nandinika ny fiainam-pirenena hoe aiza ho aiza ny zava-misy ao anaty ny zavatra tiana tsindrina fotsiny dia hoe zavatra miverimberina tena tsy haiko hoe izay ve le politika tiana hiainana zany eto amin'ny tany sy ny firenena ny sion-javatra ohatran'izany foana rehefa tonga ny fotoana lehibe hiatraikan'ny zava-manahirana sy andalovan'ny zavatra manahirana ny firenentsika efa nitenenina tetony hoe matetika misy ny atao hoe tetezamita rehefa miala ny mpitondra anankiray miongana ny mpitondra dia misy ny tetezamita dia avy eo tsy rehefa tonga eo amin'le fito taona isaky ny fito taona dia misy foana le hetsika ara-politika fanozongozonana mpitondra sisa zavatra miverimberina tsy miova mihitsy zany ny zavatra misy dia eo ny ohatrany hoe mampandinika lalina ny toe zavatra misy hoe inona marina zany ny tian'le mpanao politika atao amin'le fiainan'ny Madagasikara zay le izy satria eto amintsika zany betsaka ny mpanao politika betsaka ny antoko politika samy manana ny hevitra heverany amin'ny Madagasikara fa rehefa tonga zay fepitaona isaky ny fito taona zay dia mitranga foana zay fidinana-dalambe fanonganana sy maro marika an'izany ve tsika averiko mihitsy fa zavatra piseho zany ka zany rehetrarehetra zay mahatonga ny hoeno mitondra niny fanambarana goavana tatitra goavana iny hoe raha tsy misy fanovana ngeza be eo anivon'ny fanavozana sy ny ana dia mbola melalina ny olana ara-politika eto Madagasikara sy ny crise politique donc zany andraikitra lehibe ao anatin'izay fanovana sy fanavozana zay hoe mbola isy an'izay ndray hoe hiverina amin'ny fotoana manaraka sa ahoana ny fampitana anankiray ihany koa dia anisan'ny zava-dehibe na henon'ny olona rehetra zany ny lazana ny hoe amin'ny octobre 2027 ny fifidianana filoham-pirenena andrasan'ny olona mihitsy zany ary okotsika ho diso tamin'ny famakafakana ny hoe oka tsisy ny fanitarana n'le tetezamita fa mijaly le firenena sy vahoaka fa iny moa zany nivoaka zany le teny iny dia anisan'ny zava-dehibe na hinonan'izay ary zay mihitsy ny tanjona tena tsara indrindra hieritreretina fa mipitsopitsony rehetra ao anatin'izay ihany koa dia io samy tompon'ny firenena daholo isika rehetrarehetra ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy ny fanjakana ary mpitatana sy ny mpitondra sy ny tompona andraikitra tompoko dia tsarovo tsara fa mpiasa bahoaka mpiasa mpanjakana zany dia ireo rehetrarehetra ireo zany miasa ho an'ny vahoaka ny tena marina ka izay ny zavatra misy ao anatin'izay fa netin'izay fampitambaovao kely zay aloha afahantsika mieritreritra hoe aiza ho aiza marina hitondra ny fanehoan-kevitrinareo andao ary akafaingotsika dia averiko farany larana idirana dia miditra vetrantsika ao anatin'izay fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday zay 034 09 034 07 azafady 009 88 034 07 009 88 ary ny anakay 032 91 901 20 032 91 901 20 raisitsika avetrany ary ny antso manaraka ny antso voalohany azafady tompo eny tompoko mirabanao miraba tompoko miaraba misy Mam Patrick miaraba technicien miaraba ny frongo rehetrarehetra iran'ny Madagasikara indrindra fa isika dia mpanohany amin'ny Androadoel voalohany aloha dia sorana aloha mampafantatra an'izay information avy amin'ny FFKM zay momba ireo fagnambarana ny asiahy FFKM amin'ny fijabamisy maltony FFKM mandray an'izay fanambarana zay ho ampabe maso dia tena ifampidabatasika kapa iainan'ny vahoaka fa tena hoe fiaraka ny tokony ho izy satria fanonganam-panjakana no natao famin'ny volana septambra lasa izy magnoloana zay koa le information avy amin'ny ONU izy ny vakinao teo dia mazava be izy teo fa ny ministère de justice di tena hoe précisé tsara mihitsy fa hoe dégradé ny fomba fiasa zany hoe mihendanja zany dia magnambara fa tsy fahaizan-tantana tsy fahaizana misagna ny raharaha-panjakana satria tsy fahefana vaty amin'ny vahoaka ny nandraisana fahefana fa
teny any arabe ka magnoloana zay zany tokony misy ty handinika tsara ny vahoaka malagasy magnoloana ireo fagnambarana mitsitsitsilany ny ahiahy misy amin'ny fitondra fanjakana mpanonga fanjakana mijoro amin'izao ty ka izy zany dia mbola matsaro foana fa malahelo ny tenanay magnoloana ny fanonganana ny filoha ataina Andriamatoa Adinirina Rajoelina ary mbola mivavaka ho azy sy magniry ny fiverenany eo amin'ny fitondrana indray sotra betsaka foravady sabaro sotra isaorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko raisitsika ny antso manaraka mirabanao tompoko eny tompoko mirabanao eny tompoko mirabanao efa ao ianao fa miteneny mirabanao e toy izy ny teninao fa efa ao ianao ataovy moramora le radio dia fa lasa ianao fa raisitsika aloha ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko miraba manovinata mamy miraba tompoko 335 analanjofo voalohany indrindra misaotra amin'ireny fampijerevana fampienoana fampahafantarana ny zavatra resahan'ny olombe amin'ny tanàna eto Madagasikara reny atao hoe FFKM natao tsinitsiny izy ireo nalaina ireo dia natao tsinitsinina dia ohatran'izay misaotra azy ireo ray aman-dreny am-piangonanareo mamevinahitra sy miarabanareo izay tompoko faharoa mifameno amin'le fijeriny vakinao faharoa koa le zavatra ary ny zavatra tiako resahana mampatrika eo indrindritsika izao ary izay le resahako hoe izahay le manoana filoham-pirenena ny ala teo aloha lazaina le firongony mbola mipetraka ao anatin'le fanginana sy le fahendrena tanteraka mihitsy ka na inonina zavatra resahandreo sy ataondreo ny fantatray dia manaraka fotsiny aloha mijery hoe atraiza nitondranareo an'le izy faharoa ny onany tamin'ny ACC ny CENI omaly raikitra mifametrahan-tanana fa hiditra ho CENI reto membre zay lazaina vao fity mitanaka ianao mahita an'izany fa ao anatin'izao fitantanana misy zao dia mametram-panontaniana zahay hoe mbola manao an'le fitondrana tao anatin'ny 4e république ve nareo reo e ny ACC sy ny CENI nefa vao avy any amin'ny 13 mai reo olombelona be andro zareo reo tonga dia terea Antaninarenina dia nilaza fa ho reto no ravana anisan'izany ny ACC voatonona voaloha ny CENI ny ateminera-pirenena sy ny rehetrarehetra izay manaraka zany maly nefa ianao dia gaga tena fahagagana ho ane avely mbola fanjakana ny taritin'ny filoham-pirenena teo le ihany ty taritinareo ty ka ianareo mihitsy no milaza ny hoe amin'izao daty dia atao ny fikaonantom-pirenena sy ny fanomezana ny fifidianana ny fitsapan-kevi-bahoaka amin'izao daty dia atao koa ny fifidianana filoham-pirenena dia gaga zay manao hoe ory zareo ahoana hoe oka aloha zava le resaka e fa le zavatra teneninareo eo dia mbola miandry an'le resaka ao anatin'le fikaonantom-pirenena zay vao tokony ho hita hoe inona foto-kevitra tapaka atao e toy izy ana amin'ny 4e république sa nangana 5e république zay vao tokony ho re zany hoe isy ny fividianana filoham-pirenena na fokotany na maire na député na ny sénateur ninina ny zavatra gaga nefa zay dia hoe reo olona reo sady nefa milaza amin'ny programme anazy dia ozy zay hoe misaotra anareo e ianareo marina le fanjakana misy amin'izao fotoana izao zay tianareo atao no ataovinareo zavatra tsotra ho andresanay misy miteny hoe zay miazakazaka ho any vivitany nefa rehefa tenenina zany zay ndre miembotra tsy miembotra tompoko alao azavany averiko mafy be hoe tsy miembotra izahay fa manaraka ny hoe apetrao amin'ny ara-dalàna le izy fa zay vonina nalazainao rapitsareo ny atao fa mitsanga zay ary ny anay mifipetrahanay mifanginana io efa misy zavatra jerenay eo zay nge tsy mitsangana manakorotana andreo e zenizety zany anareo bandorosy zany anareo tsy fantaretsy ny inona le formation atondranareo anareo fa zay tsy mivaky loha am'zany zavatra fantatray fotsiny dia zao hoe miandry zahay rovina le fividianana dia ho avy zahay amin'ny angatsy ny arona hitondra ny tsaika efa entina eo aminay satria zay tsy miteny tsy resy fa zay tsy miteny ozy le fiteny zay mangina volamena mangina aloha zahay fa ny zavatra tiana tenenina fotsiny dia zao hoe apetrao anatin'ny tena normal le izy ahafahanay mametraka fa io nataonareo apetrakareo fokotany dia alefanareo fa vonina reny ety zany koa mpitsapy anarin-domanina ty
ary zanako nefa mafana ka tsy matahotra mangotraka zavatra tiana itenenina de zao apitafika tsy apitafika ny olona niaraka tamin'ny filobena teo aloha ary mangindra no ny fahendrena zay ny tiana itenena ohatra somary masisika mamy fa tsy hoe manatretra tsy manadalana zareo mihitsiny fa hoe mihevitra n'le hoe niaraka tamin'le filobena teo aloha tsy misy lazaina fa zavatra tenenina de tsotra miandry zahay apitafika tsy apitafika misaotra io mamy isorana betsaka ianao hitaday avy any amin'ny faritra nalanjorofo iny raha efa fahentsika andrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko eny tompoko miaraba namana mampatrika de miaraba foron rehetra manirana Madagasikara atao moramora le radio atao Kesapetsa commune Bobarsambay faritra verimberina ihany fa nandroso tamin'ny andron'ny président Razuel sotra ny atao moramora le radio azafady le radio ataovy moramora tedirako anina loatra fa ivadika kely ivadika lafin-javatra hafa ho an'ny district amin'ny Faratsy satria misy olona nandalo tany tamin'ny herinandro allo eny tompoko maheno anao nandalo tany colonel Michael Renderina tamin'ny herinandro zao aloko district amin'ny Faratsy io misy commune eo amin'ny 5 eo ngambany aiky tsenjery tsara reo district reo satria district mifanila vodorindona aminay commune Faravohatra commune Vinanony Atsimo commune Ambohiborina Ambatofotsy commune Tsapamaso commune Miandarivo commune Idango commune Faratsy raha nisy fifidianana filombavambahoaka na manao ampatarika de iny aloha mivokatra na indry ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ary na inandefitra fa tiako tenenina de zao raha nandalo tany zareo reo de milaza fa misy mpitsidika ho ny district amin'ny Faratsy ore olona mba jereo ny zava-bito ny district amin'ny Faratsy jereo poste avancé Vinanony Atsimo Ambohiborina Ambatofotsy misy lalana vita pavé tetezana barazy fanomezana isan-karazany commune Idango misy eze vontokanan'ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy Miandarivo ihany koa misy Faratsy moa zany de tsy lazaina tsony ka io ny olona tsy navita ihany no miteny an'izany na manao ampatarika fa mahavarina misy olombavambahoaka io tompoko de efa inefatra no nilatsaka fa sendra lantsina izy tamin'ny farany iny de lasa ohatran'ny mahevava nampananteny ianao Andriamatoa député fa hoambarinao ny lalana fenomanana Tsapamaso amin'ny tanàna Tsapamaso namana mampatrika vato ray ny elanelana tompoko vato ray fa na enandefitra ramatoa Lalatina Rakotondrazafy zahay de miteny fa ninona fa naratianareo any Lalatina tia vita ny mihitsy nareo na andeha ambany lohanareo ary ka azava le resaka fa zao nanaboatra le lalana mendreo fiomanana ny Lalatina tamin'ny fotoanan'ny fifidianana reny de misy manondraka rano le lalana ampidirany Zalarano fa tsy haiko hoe iveriny fa tambary angamba de zao ndray misy lalana ovakina miala eo akafotra miazo ny commune Tsapamaso raha ohatrana aloha de lalana io zany 9 kilometra fa le lalana avy eo fiomanana miazo ny commune Tsapamaso 12 kilometra raha fomba fijeriko manokana moramora amboarina amizao maimainandro zao le lalana menga avy eo fiomanana makiny Tsapamaso ka magaga hoe ary de alo rehefa ohatra ka tsy mahavita zavatra de mateneny ny zava-bitan'ny olona fa tsy mamena sange zany fa tsy nareo ndray sady efa tsy mahavita mbola miten'ny olona navita hoe tsy nanao neniny fa averiko ndray efa tamin'ny fotoana na amin'ny sirasirany Lalatina tena be dehibe ny zava-bita teto hoe ka zava le resaka fa izy moa nangadina anana sy vinahitana ity tana maro ity tokony mampiasa azy daholo ny any amin'ny hopitaly ny any amin'ny zandarma ny any am-pianarana ny amin'ny fokotany de zavatra ratsy ve zany ka aleo mba manaova tsara manaova mety jerevy reo zava-bita amin'ny commune nareo commune Vinanony commune Andarivo commune Ambatofotsy commune Idango jerevy reo de manaova mihoatran'ireo de mino anareo ny olona hoe navity nareo de zany mitodika manokana ny vahoaka amin'ny Faratsy allo eny tompoko mitodika manokana ary vahoaka
aleo tsy fitahan'ny olona fa efa mivoaka iny daty fifidianana de aza malahelo fa ho avy ny olona nampandroso ny tanànatsika ny omana fotsiny aza manaiky fitahan'ny olona rebireben'ny olona hoe anina marina fa navita tsenan'omby mamarina amin'izay ianao tsy ampahazato ny vitan'ny lalateny tsenan'omby io so nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika vetrany ny antso manaraka azadino ny tenin'ny anarana sy ny toerana misy ianao eny tompoko mirabanao tompoko tasony ela be namany mampatrika miraba tompoko aravaina koa ny namana rehetra tsy matsinanina ety za moa sy valapitra betsaka fa sambany amin'ny androandroany niditra izy moa dia avaiza azafady tsy matsinanana ia miantso miaraba ny namana zay mpanaraka eto amin'ny fandarana tsy de valapatra fa iaraba fotsiny fa hiditra amin'ny manaraka ilaza sy mampafantatra ny namana rehetrarehetra mianerin'ny fandarana eto amin'ny aokajava de amin'ny manaraka miditra satria be dehibe ny zavatra horesana fa de mankasitraka mangatelina mifandraitrana fa manomboka amin'ny herinandro ambony de miditra mampita vaovao ilaza vaovao satria be dehibe ny vaovao tokony hoapitaina sotra indrindra dia manantena anao zay ampita-pitaony vaovao ary aloha vaovao tena marina sy misy pofo tsara dia mahafinaritra zany misaotra ny fifanampiana amin'ny asa makasitraka makatelina indrindra tompo ndrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko allo mirabanao tompoko miraba mampatrika isy ny miaraba ihany koa ny technicien misy dinava ty ambomanga kely eny tompoko miaraba ihany koa ny mpankafy ny mpanaraka ny radio Kazava eto amin'ny firenena ny voaloha teny dia zavatra mahavarina dia mahavarina ny ataon'ny sofiton-drafanjakany zao satria amafisiko ny tenin'le rahalah teo izy moa ny filohan'ny seni amin'izao fotoana zao Terry Rakotonarivo olona filohan'ny seni tamin'ny fotoan'androny tamin'izany fotoana zany Bajoel afaka fotoana foty eo izy nilaza fa misy ny doublant satria ny kandida mety ny toanana dia lazaina fa tsara dalàny ny fifidianana io fa misy ny doublant be da be tianao ihany ve ny namoaka ny valim-pifidianana no naninona raha tamin'izany dia ny teny hoe tsy mety valim-pifidianana ty fa so dia verinao fa olona tena olona mitako maso raha ny vahoaka ny fitondrana fanavozana dia milaza fa andrasana aloha ny inony ty concertation nationale zay vo hita ny rafitra hita tanana ny firenena maninona ny mbola mafisina mafy ty seniseni ty rehefa tsy mety dia tsy mety tompoko na hovainareo ny sary-bakoly tsy hoe sary-bakoly ihany fa tsy vetivety eo anao dia miteny hoe io rehefa manao fianianana le seni angalatra sa iteny indray na afaka koa dia tsara-dalàna indray ty fa tsara-dalàna ty fa misaotran'izao ohatra manao sarinaty fotsiny le filohan'ny seni amin'izao ne satria zavatra tamin'ireny fotoana ireny zavatra tsisy mitombona mihitsy ny lazainy miandrasa fikeonandoam-pirenena andriamatoa filohan'ny fanavozana dia eo vao manendro hoe ity ny rafitra hita tanana ny firenena ireto avy ny organisme rehetrarehetra hiempitana makany amin'ny 5e république ary aza misy sakatsakanana mihitsy ny amin'ny hoe fikeonandoam-pirenena io fa nahatoko TGV nahatoko TIM nahatoko tsy fantako moa ny atokony fitondrana amin'izao fotoana izao nahatoko inona fa rehefa mety malagasy ka manana raha malagasy dia avy aloha daholo fa tsy sao dia hoe manavakavaka eo hoe tonga ny fikeonandoam-pirenena dia hoe mifirombony tsy ao anatiny tsisy anaiky an'izany tompoko mo amin'ny raharam-pirenena ataovy mangarahara amin'ny fitantanana nyity volam-bahoaka ty fa tsy lalanina fahatany fotsiny jiro sorano zao eraky ny tanàna tena misahotaka mponina satria dorom-pone ety dorom-pone ro ambony latabatra fotsiny eo manamboatra nefa zavatra mbola nataon'ny filohan'ny rajoelona ihany zao itoizany eo morona kony io any mandrise zany malahelo ngeny olona amin'izay zavatra ataonareo zao filoam-pirenenan'ny rajoelona dia
tena na mahaolana ary tena hita mihitsy ireo daholo le tetikasa rehetrarehetra nampanantenana fa eo am-panombohana nareo faly miteny fotsiny sady tsy manao ny tsy maninona fa manara-dreny rano fotsiny. Hitanareo zao fa mandroso ny lalambe mikotany. Mety aminareo sa tsy mety aminareo io? Avereno any fanjakany re mibisy be reny fa tsy zarazarena fahatany fotsiny hoe any amin'ny université zao nga any amin'ny université nga nanovana an'ireo fa tsy anaovana fitateram-bahoaka. Sotra to. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Atrasantsika ny antso manaraka raha efa misy a. Eny tompoko. Mirabanao tompoko. Mirabanao tompoko. Allô? Miraba, atao moramora le radio. Atao moramora le radio. Dia iza moa dia avaiza azafady averina. Eny tompoko. Raha ohatra ka nino ny fidiam-bahoaka tamin'ny volana tamin'ny septambra tamin'heritaona ako dia rehefa nandina zakazaka ny zenjeda misy matsy miteny hoe zezeda disorana dia nandeha teny tsara lalàna niodina avy tisotry sako miteny na hokadraina ary ako hompavararaka nataon'ny zenjeda rehefa zakazaka satria niankadiriany zareo mipiasa ny radio-pirenena malagasy dia avy eo reny alary zareo tsy teny mety fa tika mifanaty opa tena vao masoko ny mahita dia io zany tiako tenenina zany hoe zay zany le fomba nangalana n'le fanjakana opa vararaka zay ro zay dia oseho indray ny fiantsina rehetrarehetra ankehitriny na ianao lefa makafa le resaka nataonao teo navoakanao teo matsy a dia mivoaka tamin'ny fiantsina rehetrarehetra dia mivoaka koa ny bandorozy a izay hoe lefa fanovana ny firenena asakasatika asaka zay manao fa tsy tika aloha io tadiavina fampedina malagasy io bolana 23-18 raha mbola misy koa farany tsy fona ny fanantenana fa anaonao zay anao hoe zay zany le izy miara-mahita eo tsika zay fa misaotra indrindra ny fandraisana mirary so andriamatoa mampipatika misaotra indrindra rehetra so tsika ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko zavady indrindra tompoko misy ale avy tepasany maly ihany misy eto eny to tompoko le resaka ho an'ny fanavozana ihany aza manarasy ny filoha andravelona sy ny firongony misy reo ny filoha andravelona ihany ny eny an'zareo e sa mba fa nisy volany omany zareo ve misy volany omany zareo nga tamin'ny fanavozana tamin'ny fanomezana ny priman'le mpiasa mpanjakana vao tonga teo amin'ny toerana zareo sa marina ve le misy mako sasaondresaka hoe volany mamra vatomanga olo le nibiasa andreo iny io ny nampiasaindreo to dia amarina ry zany indreo magnarasy ny andravelo nefa ny zavatra vita ny andravela ny aigny andreo toy izandreo faharoa magnarakaraka an'izay zany a ho an'ireo am'izay ho an'ireo rehetra dia manaraka ny anina ny filoha am'izao ireo zany tsy managneritretra daholo fa ireo nefa ny akamaroandreo efa tanatin'le fidilana teo fa saiky le fanavakavahana an'le hoe firongony sy firongony ty tena mampiasa saina izy manarakaraka izay koa zany resaka rangazement zany tena iny zany tena hita masy misy hoe lainga tena lainga misy le ataon'le filohan'ny fanavozana am'izao le zay nampagnategna misy andreo tanora na vita serviky misy izy hoe alefa tsy maintsy avoaka nefa niatra am'izao tena miandry zany miandry le anan'le valin'ny fividianana zany fa izaho sécurité niasako hatzay ka hatra am'izao a tsy hoe nahazo zavatra tamin'ny filoha teo aloha mbola le asako ihany miasaka fa izaho koa tamin'ny fotony angatra fa tena nanao filoha iny hitapoko zany hitam-pirenena ery filoha-pirenena ny fadiny teo aloha teto lasy mbola nahitany navitany vitany fa fakarasena fotony fa dia zay moa zany resaka kelikely fa dia andreo ny tompony safidiny tetra fa
tokony sy hamita bahoaka ohatran'io izy mijery sy ny rano efa sy tenenina soa rehefa maro le miteny anazy fa zahay koa nefa nde mahita fa le kolonely te hanao zavatra fa le manodidina anazy tena loza de zany resakelikesa misaotra lika to so nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika avy hatrany ny antso manaraka miarabanao tompoko allo mirabanao tompoko miraba tompoko eny tompoko eny tompoko eny tompo ano hevitra kely fa tena vavieny lefa makafakana tenenina tosiny zavatra efa fantatra efa zay aloha zany nandritry ny sanana amin'ny fanavoazana ty nefa favoazana tena vo maika favoazana be izy tenenina tompoko de zao nanazavy ianao hoe saky ny fitotaona nivafoana tena marina misy zany satria nahoana titiny zareo ny atateraka ny mandany le olona mitondra teo hoe andany mandany izy de andendray fividana zay sao de mbololany fanotelon'izay ohatra raha misy ny fividanany fa tea izy ndray no andeha andinga an'le toerany satria efa nahita ampianarana nataon'ireo izy nandritry ny fitotaona sisy marina aneo ahe sisy tateraka aneo ahe sy nisy desy nanao nataony aneo ahe kanefa kosa ny firenena teo aloha zay fizy zareo io mbola verivery foana tena tanora ny mavintazy ary tena mitsinjo vahoaka mitsinjo firenena mitsinjo madinika mitsinjo mahatra tsy tapan'olona zany vitako de zavatra tsy vitany tety ka nahoana moa izy ntiany io satria hoe mivaravana daholo ny zavatra nataony de avy eo izy milaza manao azy fa raha manakambo izy efa nandrava ho ahy de tena raha voatanteraka raha ohatra ka tena hoe manakambo de ataovy amin'ny volanareo de ataovy amin'ny anarana terovinareo fa da ny voravana fotsiny ny zavatra vitan'olona zay fahaterovan'olona ny zava-vitan'olona na ty firenena ty tanindrazana fa satria atsorinareo le loko mifangay no oetiny anaraka anazy amin'ny anepasana na ny benisiasy sana sy izany ohatra fazafady amin'ny firenena ary izy hoa mbola beto na naka vola beto an'inona izy na inonninona tsy nety nakaiza io fafany an'reto sasany reto ere alaina de te anakarena tapoka de aleo tsy teneko momban'izany fa manahirana be fa nytiako tenenina hoe matony efefika ema ny teny satria efa malahelo loatra izy satria tena ohatrany hoe vo osopotaka foana ary nambanina nataotsinitsina sinasina fanadana maray aman-dreny ampiangonana anazy tamin'ny fanasana zany mba malalamy ehatra ry fanavoazana fa datao favoazana ny firenena fa firenana avao de anavoazy tanteraka manaraka zany ato am'ty le hoe sy ny hoe ravana dolo ny androm-panjakana raha voatonga teo iandrina tokoa io marina dolo de tenyolona rehetrarehetrarehetra teo satria nahoana miantony sy nandravana azy ande matoty ary tenenina rakosona revio moa zany zao efa teo marina ny teny le olona teo aloha teo hoe ianao nafantatra tsara nytao nefa nahoana ianao any tsy nitenenina tamborona nefa zao anao overinao satria mandeha le malety zay tsy afaka am'ireo de voatampotambo malety daholo reo ary zavatra efa voahoma nefa taloha daholo zao zavatra zao satria efa miverina le raha matoa verina ny olona sasany any velany tany apetraka amin'le toerana anaovana an'le aferafera amin'ireo olona mena malety reo satria tsy mety maty mihitsy le pindrapindrao ka zay ny amatonga andreo fa de aleo aloha faranako satria mampalelo loatra na de ty fisamborana n'olo ty na de mahazo ny naiza olodinina raha de vite miala filimile nanona ny anarany fa tena mampalelo be hoe isabotena very ny alany teto tsy nametra fialana sy naninona mbola fanjakana ara-dalàna ny savonana azy tany verina teto izy tsy nanapo inininina tonga de fitenana de tonga de isaborony fa maninona no ataonao zany le raha matony ireo olona rehetrareo efa ia isorana betsaka ianao dia makasitraka namana tsima efa ihany koa manam-baovao ve miaraba tsima miaraba mamy ie miaraba amin'ny vahoaka malagasy raha naka ny fonony vahoaka ireo mipotakitsiny teo tamin'izany fotoana izany dia hoe manana vahaolana amin'ny rano sy jiro raha jerena ny zava-misy ankehitriny tena pira lavitra tena mijaly le olona zany hoe
ny olona zany nanantena hoe manana vahaolana le olona reo. Dia ny zavatra ilain'ny olona zany amin'izao fotoana izao olona manana vahaolana fa tsy olona hitondra olana. Ary ny zavatra dradradradrain'izareo moa dia hoe noentin'ny mpitondra teo aloha ny vola rehetrarehetra tao anaty kitapom-bolam-panjakana dia aza manabady vahoaka. Ino io vola ampiasainareo amin'izao fotoana izao io e? Vola tao anaty kitapom-bolam-panjakana io e. Le fanaovana politika ohatr'izay mihitsy zany no tena zavatra tena mampalahelo eto amin'ny firenena. Dia lasa omena boby le vahoaka malagasy dia tsy mahalala ny zavatra anakory dia lasa ohatrany hoe izay marina fa tsy izay marina. Ary ny zava-misy dia zao le izy lazaina fa tsy nanao ninona ny fitoram-panjakana teo aloha izay nitaritan'ny filohan'ny Rajoelina. Dia gaga ianao mahita hoe fa inona moa ireo zavatra tokananareo eto sy eroa reo. Ohatra ny reraka mihitsy raha le kolonelina mitokana zavatra vitan'ny Rajoelina dia lazaina fa tsy nanao ninona. Ary le eto amin'le hoe 9 taona menara aloha manisy Rajoelina tsy nitondra 9 taona zany tompoko. Tamin'ny transition 2009 fa fiaraha-mitantana 5 taona. Dia navita mandat anankiray izy 5 taona. Dia 2 taona le farany teo. Zany hoe raha atambatra zany ny tena nitondrany Rajoelina 7 taona. Fa io moa zany robot ataon'ny tim io. Ny tena marina dia hoe 9 taona tsy nahazo pouvoir ny tim. Ka amin'izao fotoana izao zany dia hoe ny olona nanantena fa fanavoazana no atao eto Madagasikara. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao fahavoazana. Ary tompona andraikitra amin'izao fahavoazana firenena sy ny fampahatsana ny vahoaka malagasy izao ny Capsat, ny ZNZ, ny TIM, ny ASVM. Mametraka amin'ny sorana Mampatrik. Isorana betsaka ianao tsy maniditra mivantana. Tsy moa dia namatsika eto amin'ny fandarinao Kazava rehefa tonga amin'ny fotoana dia mba tonga eo ihany koa izy mitondra ny anjara-brika ao anatin'izay famakafakana izay mpanome tolo-tanana ho an'ny fandarinao Kazava izy ao anatin'ny famakafakana izay sisa raisitsika avy hatrany ny antso raha vao numéro privé tompoko mialatsiny tsy afaka mandray anao zay. Tsy afaka mandray anao zay raha vao numéro privé fa mila miseho ny naharana dia avy eo miteny ny anarana dia miteny ny toerana izay misy anao dia mitondra ny fanehoan-kevitra. Eny tompoko, miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Natapindrananja avy Maroni. Ny olona moa dia tandy amin'ny fomba hitomana. Eo anatrehany zavatra misy eo amin'ny firenena ankehitriny dia tandy amin'ny fomba hitomana. Misy ny misy olona mivantana tahaka ny ataontsika mandeha hevitra. Miseho any ankano, dia ny tiana. Mampiseho hoe rehetra manazava vahoaka amin'ny propaganda sy ny reny zany tolona mivantana. Fa misy kosa ny tolona mangina, ny tolona miasa. Ilay tolona mangina sy ilay tolona miasa raha mahomby dia mitondra tsoan'ny firenena. Fa raha tsy mahomby dia mitondra olana amin'ny firenena. Ity olazaiko manaraka ity dia raisiko ho tolona mangina tolona miasa. Tamin'ny taona 7 ny vahiny tany Befandina Avaratra. Ny vahiny tany Befandina Avaratra. Ary raha tonga eo amin'ny tanànan'ny Befandina Avaratra ianao dia mahita tendrombohitra midoladoala atao hoe Ambotitondroiny. Saingy antitra ny 80 taona hatramin'izay fanena hatramin'izay ny resaka tamiko io antitra 80 taona io fa hoe io tendrombohitra hitanao io zafikolavo dia misy titolona ao. Dia tiza zany ozy fa izao Mpanazary. Izao Mpanazary io dia ny nanao tahaka an'izao tamin'ny tenany. Raha andreso ozy fa hoe ho voazanaky Madagasikara dia izao no raisy ho fanavotana ny Madagasikara. Amin'ny maha-Mpanazary azy ozy dia nakaomby izy atao ambalany. Aomby fotsy, tsisy betibetina maloto, tsisy betibetina kolera ako fa tena loko ray manontolo fotsy. Dia navoaka ny valany dia nataony ozy ny fomba maha-malagasy. Dia izao nataony. Ity aomby io izy alefako milomano manaraka ny renirano Tsofy. Ka raha tsy mpampakatra ity izy dia tsy voazanaky Madagasikara.
fa raha misy mampakatra dia omby mahita an'ity any aloaloagno izy dia hiakatra ny vazaha dia analefany ilay aomby rehefa vitany ny fombafomba rehetra ilomano nandalo ny ranony Sofia lasa tonga tany amin'ny Sofia betsy mipoaka nanakaiky ny Port Berger dia nisy nampakatra ilay aomby dia izy aty fefandina varaka ty ozy ilay antony ny tantara nahitra fa nampakarin'olona ilay aomby dia hoy izy hoe voazanaky Madagasikara na inona ny ataony filalita malagasy dia tsy voatakana tony fa voazanaky Madagasikara satria nisy napakatra ilay aomby dia aomby fotsy raha tsisy napakatra iny izy fa tafataka tany amin'ny mahadamba dia nivoaka ny canal de Mozambique dia tsisy firenena naventy na zanaky Madagasikara zany izany le ataoko hoe olona mangina olona miafy olona mangina olona miafy na ny olona tsy maneho hoe izy fa kosa tonga ny fividianana dia mandaka valy izy raha mahomby ny azy dia soa ny firenena raha tsy mahomby ny azy dia tsy misy soa ny firenena izay le olona mangina ka ho anareo zanaky bevandriana akany zalahy bevandriana varana ho anareo zany tantarany zany zany fa tantarany teo amin'ny distrika misy anareo io izany olona nanao tolona mangina tolona miafina izany itrao fanazary zany isotra so nabetsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka mirabanao tompoko miraba tompoko ento atao moramora le radio anao atao moramora Victoriane ty akatifotsy eno tompoko saika mba hevitra kely momba ty misy fitsarana ataovy moramora le radio azafady le radio ny atao moramora le radio za mba tia no hevitra misy fitsarana ty satria tsy mety loatra le fisamboran'olona ataony io fa raha ny tena marina tokony asorina atao satria manimba ny saim-bahoaka satria zao samborina daholo ny olona rehetra tonga miandra joelona ianao ny ministry ny fitsarana mbola tsatsaina mbola tratra miasanao ianao tsaraina mampiatraha tsara amin'ny toerana misy anao vehivavy ianao ary mandiniho satria ty tany Madagasikara ty dia tany masina ty arovan'ny Masina Maria ka ianao dia tena ataoko hoe olona sy misaina tsy mandinika ianao mieritsereta ianao fa ray aman-dreny zao no afatra tsika fomba miandra joelona dia kalmatsika fa aiza hoetiko fa hoeky mora ihany fa présidentsika na dia niverany ihany aza miaino an'ity radio vivaty ary mitonam-bavaka atsika eto amin'ity Madagasikara malalatsika ity dia misaotra tompoko miaino so nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko raisitsika ny antso manaraka mirabanao tompoko allo sotra betsaka namana Patrick namana olona aina fa ety Vandrina no hiditra ato amin'ny fandaranao kazava tena miaratika rehetra forongo ndray zany ny tena ray zay aloha amin'izao fotoana zao dia te hanazava kely momba an'le filohan'ny seny amin'izao fotoana zao io filohan'ny seny io manko tamin'ny fotoan'androny ASVM no nametraka azy io seny tamin'izany fotoana zany dia io filohan'ny seny io tamin'izany no nampikarakarany filoha Radona Armampianina ny fikarakarana an'le alifitra miverimberina angamba satria tamin'izany fotoana zany filoha Radona Armampianina mety nagnataigna ho ifagnakaikakaiky amin'ny voka-pifidianana zay ho kandida faninana hanao deuxième tour satria zao perinasa ka izy te handio an'izany zavatra nataony tamin'izany fotoanandro zany fa ngamba tsika rehetra mety nanadilo an'izany fa io filohan'ny seny amin'izao fotoana io tompoko anisan'ny karakaran'izany lisitra miverimberina zany doblan izy dia navoaka n'le izy satria mety hiaritra ny angamba le doblan nataony tao satria Radona Armampianina tamin'izany mieritseritra ho mbola ho tafaverina teo amin'ny fitondrana angamba nefa moa nabaribary ny vahoaka le safidy ny vahoaka ianao nindrana anaran'olona tamin'irainy fotoana rainy dia tsy afaka hodikodiny asony le safidim-boaka nefa natao le dobla
reo misy no nikarakara an'izany tompolay olona amin'izao fotoana mba miseho mandio ny vatany io miseho foanjely io nefa fa haitsika tsara ny fomba fiasan'io filohan'ny seny io fa tsy de azo atokisan'io loha agnamiko fa zao mailo fotsiny atsika mianakavy zay lazany zareo fa firongo aoka ny vatosika rehetrarehetra tonga de hatambatra ho ray fa aza misy misarasaraka mitsy aloha tsika amin'ity safidy ty fa zay olona petraka ny filoha amin'ny atokony ao a nasala votiaro ary io nasala amin'inona io de zay ny ara-imbona atsika rehetra apetraka aloha agnarina nyty firenena zay potehiny zareo ty zareo zay nitondra nanomboka 2025 teo a tamin'ny volana igny nangoagnany zareo igny a no namotika an'ity fireneny ty ohatry zao ary mampahatra ny vahoaka mahatsiaro-kamboty mihitsy ny vahoaka nanaovan'ireo azy de habaribaritsika agnaminy a ny fomba nataony zany ka de mitaona atsika rehetra satria zareo moa zany efa milaza ho karakara fifidianana elany ny andrasatsika an'izay ho afa-tsy andro misy ara zany fotoan'andro napetraka an'zareo ho am'izao le fifidiana filohampirenena karakarao le fifidiana de tao tena madio tsara mba tsy hisiny safotaka am'ty firenena ty za satria zahay de hiaro ny safidina hitateraka ary agnareo sao de mieritreritra fa hoe le firongona zay nareo le verinareo fo tena andeha hikitikitika anareo zay miandro fifidianana zay ny anay amin'ny alalany ny lasa baty any a no andakanay ny vavafonareo satria zahay de mahatsiaro midaly nanaovanareo anay tamin'ity firenena malagasy ty potehinareo le firenena nahoana ny zavatra oriny rehetrarehetra no sombainareo zavatra tsara be aby ny zavatra naoriny aty tamin'ity firenena ty a nareo nandoro an'raigny teleferika sy ny tarindraigny anareo tamin'ny 2025 teo raigny hitanay vahoaka ny nanaovanareo andraigny fa raigny zavatra mora ampoarina mora veriny amin'ny plasy ndraigny nefa zavatra izy tena misy tombotsy hoan'ny vahoaka raigny zavatra rehetrarehetra zay natao raigny ary ny filohampirenena aloha de tena hitako fa tena niasa raha tsika malagasy fa magnana mahita filohampirenena ohatran'igny to aloha mandrakizay de tena filohampirenena tena miasa igny ary zay aloha tena mbola magnaja misy fa izy tena filoha tsara indrindra tamin'ity firenena ty sady mitazona ny fahamarinana igny sotra betsaka tompoka zay aloha soana betsaka ianao de makasitraka tompoka andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko atao moramora le radio atao moramora le radio atao moramora le radio ka atao moramora le radio izy moa dia afa izy eny tompoko mampalahelo zany ny firenentsika amin'izao satria zaho moa zany tena hijaren'olona le ty amay moa tsy de mijaly loatra satria misy le fo fa raha mahay-ny olona any Antananarivo any de tena mitarena mihitsy hoe amin'ray maraina de efa milahatra any mijery tapatapaka nefa zany tena toloman'ny olona teny amin'ny trésumé de manio zany zay mba hoe atao any ana fifidianana satria zay no tena ilaina de miraha somandrakariva ho an'ny mpanaradian'ny président Rajoelina fa tsika tsy miady tsika fa endrenany namejany no nampianarin'ny président Rajoelina tsika de mipetraka amin'ny fahendrena sy fanetretena mandrakarivo tsika fa mivavaka kosa ho anazy a mba ahery mandrakariva ary oasy fahotombo amin'ny zay rehetra ataony izy de tsotra tomboka de mampahery ny voaka malagasy rehetra hijony mandrakariva ary tolona mamavaka ho an'ny firenena tsotra tomboka isoana betsaka ianao de makasitraka eny tompoko miraba tompoko miraba no Patrick miraba tompoko Clarisse Gatia Mermandrosi ny vaty any eny tompoko vavaka ho an'ny filohampirenentsika tsy maro resaka fa samy vavaka ho an'ny filohantsika fa na ela na oaingana azakivy ry namako fa tsy maintsy tonga eto filohantsika iny ary tsenaitsika makotrikotrika eo amamasina fa tsisy an'iny tsy mahazo maketsany fa malagasy reny ao ambobaony reny tao atsirabe nalatsahany tavony am'izay tsika anfaly fa zay mitomany rehetrarehetra tsy maintsy ho faly sotra tompo soana betsaka ianao de makasitraka
mandroso ny antso manaraka eny tompoko mirabanao. Allô? Miraba tompoko. Miraba namana Patrick. Eny tompoko. Miraba ny technicien, miraba ny PHS na itontoerana na any ivelany, miaino ny radio Iza Madagasikara, fandarana Aokazava. François Fartikasy, misaotra na meny fitenenana. Tena mandeha dia mandeha ny fifandraisana eto amin'ny Aokazava, tena mety tsara. Tena tsara toy izo atsandratsamy mampatrika le ina moa le matombo vaovao ataonao fa tena mahafinaritra. Lo iverina amin'ny teo aloha fa tena mahafinaritra le izy na dia tao akala serasera sy ny sisa entina anehoana ny hevitra azy. Eto ampiandohana. Raha ny omaly zany Allô? Eny tompoko maheno anao. Eto ampiandohana moa zany raha ny omaly na ny vakomaly sy ny sisa moa zany hita fa tsara ny fifandraisana tamin'ny atao hoe serasera amin'ny fandarana Aokazava. Fa efa arahantsika ny fitsipika dia napetraka reo zany mampatrika dia hoe vonona ny radio rehefa tafiditra dia tofana tsara ny micro telefôna miteny mafy avy eo anao afaka mandefa ny radio no vonona zany ny radio dia anao afaka mandefa ny ariva moa zany dia misy ny famerenana meny tsara zany dia afaka meny tsara sika ny feo dia notsika amin'izay fotoana hoe nentsika ny ariva zany dia tsikambara moa zany dia eo amin'ny atao hoe tsika pomba anandriamatoa Andirajoel. Ny resaka mandeha moa zany dia ny hoe eo amin'ny resaka vary aloha anandriamatoa Andirajoel dia efa nametsaka tsara fa nametsaka izy fa nafahabaratra na ririnina na atao ihany koa hoe mahitany ny fararano tamin'izy nitondry dia nametsaka tsara fa nanana ny programa ny mahomby izy tamin'izany ary tsy ninainaina ny olona fa nantatsaha na mitambongohatra na ninina dia tena amin'le hoe amin'le hoe oimpiteny tanora zany na be na kely ny vary avy any ivelany izay tonga teto amintsika dia napetraky ny Andriamatoa Andirajoel tamin'ny atao hoe 570 ny kapoaka ny vary. Rehefa zany dia tsy nisy ny wawawa tetsiterosi ny sisa. Ny fiainana demokrasia dia izorana any amin'ny fifidianana. Andriamatoa Andirajoel tiany malagasy ary mbola be ny tianao Andriamatoa Andirajoel na dia ny atao hoe any Fiandranomasina ary ianao dia any aminao ny fonony malagasy tianao Tananarivo ambany tanàna reo dia saika tianao daholo ny vahoaka ka tsaha manerana amin'ny Madagasikara. Iny ena dia atao hoe ny olona sanivonivony sy ny atao hoe mpanampanana sy ny sisa ta Madagasikara dia tena mbola betsaka mahakasitaka anao Andriamatoa Andirajoel dia ny vahoaka gasy ray manontolo zany raha tiana dia tena tianao ary manatena amin'ny fotoana hoe vin'izany fifidianana zany dia mba vonona tanteraka ianao ary antsitsapo tanteraka fa olona fahamarinana ianao olona tsy nanao inona ianao olona tsy nitefita olona ianao olona tsy nanisy ratsy ny vahoaka malagasy ianao anoho ny sopatsireto atao hoe maramila ny kapisaty ary eo maramila ny kapisaty reo zany dia tokony an'izay fihepetsa ny filoha izay lany eo indrindra raha ianao moa nantena iny olona olana izany fotoana zany Andriamatoa Andirajoel dia mba raisy ny fihepetsa mba tsy tonony hoe ny efa teo nataondreo maramila ny kapisaty reo zany fa ajoireo tsara ny kafika eo ambany zay fiainao zany hoe iza ny kafika tokony hojerena, iza ny tokony hatsaraina, iza ny tsy mety tsony tokony ataony dia mba raha maso zay ohatran'izany reo tafi ny kapisaty reo zay atao hoe mpanonga mizana eo amin'ny firenena raha fa tena nydiniana zany satria izy foana no tonga dia mizoga ny fihetsika ataon'ny olona navika anisa na maro anisa miroa mitokona etsero dia raisiny amin'ny alalany atao hoe eritseritra amin'ny alalany atao hoe basy ny tsaraza moa zany dia normal moa reny daba nisy amin'izay filoha ho avy eo zany dia tokony mba eritseritra zany indrindra moa fa ianao zany Andriamatoa Andirajoel dia irinay mba isy ny fahatongavanao an'izany rehefa tonga amin'ny fifidianana mba dia anohanao anao tanteraka izay vahoaka manerana amin'ny Madagasikara. Merci tompoko. Sotra indrindra tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka mandrasantsika ny antso telo no raisitsika sisa antso anankitelo. Eny tompoko, miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Allô? Miraba tompoko. Efa hoenao fa mitenena? Tsy miteny mihitsy izy.
solotsika antso hafa angamba tsy miteny izy 034 07 09 88 032 91 901 20 eny tompoko miarabanao tompoko allo tsisy miteny eny tompoko miarabanao tompoko lasa mihitsy izy mifarany 034 034 07 009 88 nani 032 91 901 20 eny tompoko mirabanao tompoko eny tompoko allo mirabanao tompoko miaraba mam Patrick eny tompoko miaraba malagasy vakopory miazany mba manaitrakely ana mam Patrick izy aloha dia avaiza ay rasolo 67 zafady eny tompoko nena zany mba mapagaga anahy ahoana moa zany tonga dia mepen'le seni hoe volana juin fitapaky vahoaka dia volana octobre fifidianana filoham-pirenena fangafa nisy concertation hoe ana marinana an'izy hoe filoham-pirenena ve ny fidiana voalohany sa fokotany sa maire sa ahoana tena fandeha le seni sa fa te dribble fotrika hoe hipetraka fotsy mbatrapatonga ohatrany hoe fampanantenana pokaty fotsy zany izy ila hitazomana place ohatrany karamana fotsiny eo ny any Côte d'Ivoire ary ny ravamaly CI eny ny ravana CI eny tsy ampiasaina io karazana seni io aty amintsika io fa hanamboatra rafitra vaovao izy diana toko zay no lain'ny gasta paparo eo am'le fifidiana amin'ny to de bodiso ary le polygraphe le détective de mensonge tamin'ny andro fitaranan'le ministre reny raha miteny mako le ministre fitaterana hoe nanatika daholo mpitatitra na ny aveny amin'ny fahasankarana na izy coopérative ena maky batsirana ny coopérative teny amin'ny fahasankarana fa tsisy teny izy na ray azy de fantanina koa hoe mba azo ampatarina ve inona ny tena antony famatoran'le jovena amin'le gara rotiera eny amorona koa satria tenen'le ministre hoe misy fifanarana amin'ny jovena ny angavany jovena ampiasaina le gara rotiera eny amorona fa any jovena ve zany le tany eny sa le gara rotiera ny any jovena sa inona ny any jovena eny an'le amorona koa sady le izy tsy mety amin'ny vahoaka mihitsy satria ataony olona hoana ny andeha hoeny amorona koa nandeha taxi izy tsisy bus hoe ny mpandeha tsy afaka mandeha bus mitondra sakosy na ny train-vert tsy afaka mitondra entana mavesatra de ohatrina zany ny pré hoeny raha ohatra ka hoeny le olona avatia 67 ohatra te ho any Fianaratsoa defa tralina latsaka kely ny prena taxi defa mitovy amin'ny pré makany Fianaratsoa mety ohatra de raha ho any Tamatavy 5,7 alina pré any Tamatavy defa mitovy amin'ny pré makany Tamatavy mety tsy mahavaolana mihitsy le gara roteran'ny amorona koa na tokony mbalety amin'ny fahasankarana no ataova tokony esorony le takonkenatra hoe tedavy ny karana le tany eo amin'ny fahasankarana raha ny gasy zao fa nitrogisitra trano gasy te fa hoe ilaina anaovana fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka efa fotodrafitrasa vahoaka io de manenina raha io amboarina atao manara-penitra tsara io de io lo atao eo ihany mety amin'ny gara rotiera na mena atsimo na metsinana na mena avaratra tena centre mety tsara mihitsy eo fa hitrikitrehan'le karana le anona di karana ihany eo ambady ty mampiasa ny amorona kona io tamin'ny andro drajonary mampianina isotomany an'io taniny ny fahasankarana io de io izy io atao am'izao ndray de fa karana ihany tsika neoa takomana le aferan'le karana de zay asantsika samitsika fampinana ambolony eto aza mpinanina ambolony tsony le vahoaka fa zay nefa
efa ny diavan'le vahoaka any amin'ny jiso rano dia takomana le jiso rano tapitra ihany le eritaonana men'le filoha Andry Rajoelina. Maninona zao raha ny andra le eritaonana men'ny filoha Rajoelina zao hiditra indray dirina dia tsy ampy ny rano dia efa paripokotany iray ny rano. Sapeo zany hoe tsy mbola tsisy vahaolana ny rano dia andeha paripokotany dia mandra-paroviana zany le mandeha paripokotany. Mahazaka ihany ve zany le foto-drafitrasa lazaina fa antitra be ny tsy mampisy an'le rano sa le rano ny tsy ampy sa le foto-dravitra fa tsy mazaka. Hafahafa be mihitsy le fitiavarinan'le tsy fandehanany raharaha eto fa miovaova isan'andro zany le inona indray mampirebirebena ny sain'le vahoaka amin'ny zavatra tsy mantsisy zavatra mandeha izy dia takomana io zao dia takomana amin'io indray le raharaha olodinina dia le olona efa nanomboka sabotsy lahady zay talata larobia efa ho herinandro zany le olona any tsy fantatra hoe gauche à droite nefa olona mbola any état de convalescence le zany olona avidina fo zany ve dia ampidirinao enquête tokony tsy mety mihitsy za fa tokony vaterena le zoma olona. Lasa hoe le fitsarana zany takona le hoe fahaleovan-tena amin'ny fitsarana lasa misy pression zany zao le fitsarana dia lasa misy pression avy any le ministre fitsarana tiany tsy maintsy ataonareo na moka didy ary le tsara dia ohatra matahotra le ministre fitsarana sao dia tsy eken'le ministre fitsarana tididy hoe aboky ty olo ty no ny fisalasalana dia matahotra zany le mpitsara dia moka didy tsy araky ny eritreretiny dia ohatra lasa hoe tsy mahaleo tena tro zany le fitsarana fa lasa misy pression avy any ambony. Ya isorana betsaka ianao dia makasitraka amarana ny antotsika antso anankiray farany zany no raisitsika ianao zany no eny tompoko zany rehefa malesy lasain'zareo fa hoe mpanao eritreritra ny atao moramora aloha le radio dia izy ianao dia avaiza avatia ribomamo eny tompoko dia atao moramora le radio efa ambana eny mpanao eritreritra ny kapisany nefa iza moa nanao eritreritra tamin'ireny etsy vahoaka reny tsy ny zandarma teo anana teo nanao eritreritra tamin'ny vahoaka rehetrarehetra reny fa tsy ny kapisaty ary nanavitra ny vahoaka eritreritra be da be ny reny tsy hoe ny vahoaka malagasany tsy hoe ny kapisaty ny nanana fa nampijaly amin'ny vahoaka malagasy ny zandarma nampijorana azy dia fotsiny mba apetraka dia fitondrana Rajoelina zany tena namboly vahoaka io nataty amin'ny mamboatra natany andrenivohatra zay. Ya isorana ianao amin'ny faneho-kevitra hoentinao zay ny tsika zay afaka miditra daholo eny mbola nisy ambiny kely le fotoana ianao zany mamarana ny antso eny tompoko allo trany lavidavitra be ianao eny tompoko mirabanao tompoko zay efa teo kosa ianao fa alohan'ny ny hafa eny tompoko ianao mamarana ny antsotsika zany eny tompoko iza aloha dia avaiza azafady iza dia avaiza azafady tompoko eny tompoko satria mba nihevitra kely makasika ny antso tamin'ny radio ato eny tompoko ny antso tiana mba apita zany dia hoe efa tsipako mialaina nareo reo manohana ny fanjakana taloha reo nareo ny mikipo tsy mahita ny zavatra amin'izany mitsanga amin'izao fotoana izao fa nareo efa tsy tadidinareo za vo miravina raha mbola tsy maina akory nareo mirediredy hoe averina zao tadidy tsara fa zany Andriamato Rajoelina zany tsy tafaverina io tsony na nytaranany ary ambo malaza zany raha ambo malaza zany mbola tsy adin'ny olona zany reny raha ambobao indrindra indrindra ny zava-mitanga rehetrarehetra fandikan-talàna namotika ny rafim-panjakana rehetra mihitsy zany ka zay tompoko mba afaka tiana apita fa alao andeha amin'izao dia fifidianana dia mandritsa olona manomana olona reo raha ohatra manana olona ao zay zay tompoko isorana betsaka ianao mifaneho-kevitra eny tompoko izay ny antso noraisina tamintsika ry piano jaina makasitraka makatela indrindra
zavatra azo resahana foana mpanaramaso mijery daholo vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy rehetrarehetra dia tsika moa eto amin'ny okazava dia zay malalaka ny faneho-kevitra ary afaka miditra avokoa fa rehefa ao anatin'ny fifanajana dia zay ny zava-dehibe isaorantsika rehetra na fean'izay fifanajana goavana izay. Hitondra ny fampitinantsika nentina tamintsika moa zany nisy ny fampitahana izay atao hoe mety mitovitovy tao anatin'ny tatry ny ONU sy ny fanambarana nentin'ny FFKM efa enontsika teo raha teo zany izay atao hoe hita mirindran-dalana ao anatiny ary azo jerena sy azo tsapahitanana sy fatarina ny FDB nentiny tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Faharoa manarakaraka an'izay nisy resaka teo ny resaka hoe seni tena marina io. Ny lazako hoe tena marina io dia izao raha ny hevitro zany tokony mandeha mihitsy le concertation nationale aloha izay vao misy fehikevitra mivoaka satria raha ao anatin'ny concertation nationale sao dia sanatria tsy misy tsony koa zany ohatran'le nitenen'le olona teo hoe Côte d'Ivoire tsy misy tsony zany resaka CENI zany efa hafa dia amin'izay fotoan'izay ve dia eo zany le problème kely mipetraka hoe aiza ho aiza le fomba fitantanana n'le communication eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana fa misy zavatra somary izay nge nitenenantsika an'le hoe mpanara-maso daholo ny vahoaka ireo vahoaka ireo ireo olo-pireneny ireo na tsy misy toerana ary na olom-boafidy na olom-botendry eo anivon'ny fitantanana eto firenena zany resahana dia tadio fa mibetsaka ny olona manam-pahalalana sy manam-pahaizana amin'ireo mamantatra hoe inona mariny zava-misy ka zay nitenenantsika hoe nivoaka dia daty sy ny karazany fa ny concertation nationale nefa vitesina misy tokony ampeny concertation nationale ny vao hita le izy dia any le rafitra zany ny hita amin'izay rehefa avy eo fa io zany somary mampisalasala kely ny sain'ny olona hoe ahoana ary moa zany efa tonga dia sady efa hoe raha avitosana zany hoe bon ny seni any mijanona mitoerana seni efa ireo ny olona manao fianianana sy ny sisa somary ho an'ny mpanao politika amin'ny tsara ny zavatra ohatr' zany so an'ny olo-pirenena amin'ny tsara ny zavatra ohatr' zany tsy azontsika fefena manana faneho-keviny ny olona manoloana an'izay. Momba ny resaka hoe rano zany aina tena aina zany fa ny zavatra tsy kiaritra sy hita dia zao le taridalana sy le atao hoe tarikiasa nentin'ny mpitondra teo aloha ihany nentin'Andriamatoa Rajoelina zany io arahany io fa ny fomba fampisehoany azy dia hitan'ny olona le izy tadiditsika tsara ny hoe nandalo ny problème ny rano sy ny jiro dia nitady ny vahaolana dia amin'le rano misy ny fizarana rano nisy reny bombonina reny mampisoa dia amin'izao fotoana zany dia hoe ho tsinjaraina isaky ny fokontany vahaolana hafa ngeny tadiavina satria le fitakiana tety dia resaka jiro sy rano tao anatiny fa tsy hoe le an'le fitondrana teo aloha no andao alaina tahaka fa raha ohatra hoe nandeha tare amin'ny agosy ny lalana ohatra dia andao tsika mba atao aty amin'ny adroaty fa mionany amin'ny agosy any any rehefa avy eo asiana déviation hita le izy hita maso be ka zay ny ataontsika hoe ny zavatra tokony ho hita ao anatin'ny fitantanana amin'ny firenena raha resaka asa ny resahana tsy tokony hifametraka hodina akondro amin'ny zavatra tsisy fotony fa au contraire ary fitsorana amin'ny marina sy ny fizorana araky ny tokony ho izy ahitana an'le vahaolo fa ny olona ny aloha hay anavaka tsara hoe tamin'ny andro ny anina ohatran'izao dia tamin'ny andro ny anina hay ny olona manavaka an'io fa raha ianao nitady alohan'ny fotoana hoe ahafantarana anao momba an'izay dia tonga dia somary mamendra izay satria tonga dia ozy ny olona hoe misy fankatahaka ngeza be nefa toa tsy nisy fiovana koa tsy lasasa ohatran'izay zany ny zavatra tiana mba ka io resaka rano hoe fa nentsika teto amin'ny fandarana okazavy tamin'izany fotoana hoe tamin'izany fotoana hoe aho efa niteny hoe bon nisy lesoka avy amintsika ge le problème rano dia inona ny famotehana ny tontolo iainana sy ny sisa eo ny tany tokony hoe rehefa ohatra ka hazo ny nambolena teo dia
tokony hazo ny sono mifanensasa le hazo nambolena teo de rehefa ripaka le hazo de lasa legioma nambolena de lasa tsy fandehany am'le izy tsony le izy de miena le rano atao hoe nandrora metsilany tsika tam'izany ary rano raraka tsy azo fa mifanarenana an'izay ny zava-dehibe de mitady vahaolana ny fitondrateo aloha tao anatin'izany rehetrarehetra zany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sisa mba hijerenany hoe aiza ho aiza de nandeha ny fanohizana ny asa mitady ny fomba rehetrarehetra eny fa na de hatrany atsimo zay ny eritreretiny sasany tena karakaina de nitadiavana vahaolana daholo tam'izany rano zany kanjo moa ino ny zava-misy avy eo de nijerena am'izay zany le hoe fomba vaovao indray iverenan'le rano tam'izany ny efa nyteny hoe raha mbola atao anatin'ny fotoana ny orana sy ny cyclone tsy ampitsarana mihitsy hoe mandeha ny jiro sy rano fa zao le izy hita am'izay zany de io le izy mipotra tsy diso tamin'ny famakavakana zany tsika tao anatin'le izy fa eo am'le fomba fanatanterahana an'le asa de zay mahatonga an'le olona miteny mazava ho azy hoe vahaolana inona azy zany vahaolana zany tsy ao anatin'le vahaolana eritreretina mihitsy de mazava ho azy samy manana ny faneho-kevitra hoentin'ny olona manoloana an'le izy satria raha olom-pirenena ireo de manara-maso sy mijery ary betsaka am'ireo manam-pahalalana sy manam-pahaizana mety mahatonga an'izany olana rehetrarehetra zany ny amarana anazy resaka hoe de mampitabataba be ny olona zao le resaka fiantsonan'ny taxi brosy io mamsoa zay tena mandinika tokoa mandinika lalitsika fa marina nge ny tenydreo hoe ho afinanao eny tsy io nge efa nisy fotoana nanetsehana ny ohatra an'izay fa tsy nety de efa tsy niresahana tsony zao le izy etsehana de miverina le tenin'le olona mazava ho azy hoe raha andeha zany ho any amorona kona andray taxi brosy andeha taxi ny olona ray satria tsy maintsy hitondra entana segny ohatrinona ny frais manahoana ny dépense sy ny sisa de nefa nisy ny toerana zay tena efa nahazatra ny olona tao anatin'izay zavatra zay za tsy teny hoe marina ny teny fampaneho hevitra ny hoe misy an'izao na izao a fa apetraka fotsiny fanontaniana hoe inona ny zavatra ny ambadika any mety mahatonga an'izany fanontaniana no apetrako am'le izy fa de io moa zany manara-maso foana tsika mijery ny zava-misy manoloana an'izay rehetrarehetra zay izay no nitona faneho-kevitra moa ny olona teo afaneho-keviny iny tsy manina satria tsika ao anatin'izay mihitsy ny demokrasia hoe misy ny hoe fanakianana mpitondra teo aloha faneho-keviny iny ary zay ny isorako atsika rehetra hoe samy mijoro tamin'ny faneho-keviny fa tsy andeha hisambotra amin'ny faneho-kevitra ny hafa de lasa iny ny ady hevitra tsy mety fa le tena tanteraka zany le mba eritreretritsika hoe le tena hevitra entinao hoentina de anao iny de zay no izy akasitrahantsika rehetra